Arabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity zoma ariva ity. Zoma ariva izay anarantsika ny catéchisme d'adulte androany. Iresahantsika ny amin'ny tohan'ny fandiniana ny bokin'ny Joba, ka androantsika dia ny Joba toko 5 iray manontolo no hanaovantsika ny fandiniana, izay nampitondrantsika ny lohateny hoe avocat de Dieu ou avocat du diable. Ny texte izay ingatsika zany dia amin'ny Joba toko 5, ka hozaraintsika roa mazava tsara izany. Ny voalohany dia amin'ny Joba toko 5:1 ka hatramin'ny 7, ary ny fizarana faharoa dia ny toko 5:9 ka hatramin'ny 7:20. Aveko zany fizarana voalohany Joba toko 5:1 ka hatramin'ny 7 safady, ary ny toko fizarana faharoa toko 5:9 ka hatramin'ny 7:20. Ny lohatenintsika dia ny hoe Elifaza avocat du diable sa avocat de Dieu. Tao anatin'ny famitinana izay filazana ny aloha na bande annonce izay nilazana an'ity catéchisme d'adultsika androany dia ny hoe misy olona indraindray miezaka mafy te hisaka ny toeran'Andriamanitra ary te hanazava amin'ny olona ny antony probleman'ny olona anankiray. Ohatra hoe misy olona mandalo zavatsarotra dia te hanampy isika, dia miseho mahalala ny ao an-tsain'Andriamanitra, izay le hoe avocat de Dieu, dia miteny hoe azakivy ianao amin'io manjoanao io, zao zavatra mahazo anao zao dia avy amin'Andriamanitra, zao ny fikendren'Andriamanitra amin'io, zao no tanjon'Andriamanitra anao amin'io fahoriana io, fa ekeo fa avy amin'Andriamanitra io. Zany zavatra zany dia zavatra tena tsy fanao mihitsy, satria ahoana ny ahafantaranao izy ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny ilazanao fa avy amin'Andriamanitra koa io ady sarotra na fahoriana mahazo an'olo io. Ka mety manana bonne motivation tsika te hampahery an'ilay olona, kanefa le maniera atsika manimba zavatra, satria lasa manimba mihitsy ny mahazo an'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra ve zany mahatonga le olona ho marary voan'ny homamiadana? Andriamanitra ve zany nahatonga le olona voan'ny cancer? Andriamanitra ve zany nahatonga le olona voan'ny accident de voiture? Hoe avy amin'Andriamanitra, tendrin'Andriamanitra? Dia vao maiky tsika lasa manimba ny tsy image fa ny fahazahoantsika momba an'Andriamanitra, ka zay hoe miseho avocat de Dieu lasa mivadika avocat du diable. Toetra ahitana an'izany zao dia ny zavatra ataon'ny Elifaza amin'ny Joba ity. Ka manasa anareo amaky ny Joba toko 5:1 ka hatramin'ny 7, zay ny tapany voalohany. Joba toko 5:1 ka hatramin'ny 7. Efa nanasa anareo hoe mba samy tazona ny baiboly, satria dinika soratra masina tsika, dia manasa anareo andray ny baibolinareo. Joba toko 5:1 ka hatramin'ny 7 aloha. Ny anaran'i Jesosy: miantsoa ange moa misy hamaly anao va? Ary izy amin'ireo masina no ho todihinao, fa ny adala dia vonohy ny fahasosorana, ary ny eloky ny saina dia matin'ny fialonana. Izaho nahita olona adala mamaka, nefa vetivety dia tsy maintsy nanozona ny fonenany aho. Lavitra ny famonjenany izanany ka torotoro eo am-bavahady, nefa tsy manakamonjy. Ny vokatry ny taniny dia lany ninoana, eny alainy na dia voafefitsilo aza, ary ny fandrika mitanatana vava hahazo ny fananany, fa tsy nivoaka avy tamin'ny vovoka ny alahelo, ary tsy mitrebona avy amin'ny tany ny fahoriana. Nefa teraka ho amin'ny fahoriana ny olombelona, dia ho tahaka ny fanidiny kilalaon'ny afo miakatra. Amen. Zay ny tapany voalohany. Jereo tsara vao miainga ny tenin'ny Elifaza zay miseho azy ho namany Joba ka hoe mampahery an'i Joba, dia masaky mihitsy ny lehilahy manao karazana défi hoe mitady avy ianao Joba, olona zay milaza azy fa marina indrindra eto ambony tany, ary na anjely avy any an-danitra aza tsy hisy afaka ny anana, afaka andà ny fahamarinana za zavatra ho lazaiko zao. Manao défi mihitsy zany Elifaza hoe zao zavatra lazaiko zao dia marina ary tsy azonao lavina. Jereo tsara zany le approche-ny Elifaza,
tonga de miimpose izy hoe ekeo zao zavatra lazaiko anao zao zany hoe tena avec arrogance ozy ny vazaha tsareo nge lazany eto hoe miantsoa nge moa misy hamaly anao va ariza am'ireo masina no hotodianao fa ny adala dia vonohy ny fahasosorana ary ny kely saina dia maty ny fialona le tampy le andiny voalohany ahitantsika azany zany eto zany dia ahitana toetry ny olona tahaka ny elifaza hoe misy olona zany mieritreritra mihitsy tsika mpanompon'Andriamanitra manoloana ny olona hoe isika no ahoana filaza zany détenteur de la vérité ny amin'ny fiainan'ny olona hoe isika no miseho mahafantatra zay tokony ho tsara ho an'ny olona zay le izy hoe izao arao zao teniko zao fa ty tena natao anao ty tandrify anao ty misy arany sasany mahavita amin'ny teny mihitsy hoe nampitenenin'Andriamanitra nasain'Andriamanitra itenanao an'ity teny ty zany hoe tonga dia manindry fotsiny zao an'le olona ka hoe tsy maintsy manaiky ny teniny zany misy zany ny olona amin'ny fomba fitoriany filazantsara na amin'ny fomba fanatonana ny olona tonga dia mis'impose ary donneur de leçon izy zay ny fiainany mis'impose izy fa tsy mise proposer misy jeu de mots zany ary nefa ny zavatra madisy ohatra atsika ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mis'impose zany na dia tompony fahefana rehetra ary izy fa mise proposer zay ny zavatra tokony ho tadiditsika zany misy zany mihevitra mihitsy fa izy no dépositaire mialatsiny amin'ny teny vahiny ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny olona anankiray ianao zany raha mandeha mamangy olona anankiray manana problema dia esora ho atsainao mihitsy hoe enao no manana ny vahaolana mety tsy tiatsika zany zavatra ampianariko zany zaho zany raha mandeha handeha hampahery olona anankiray mety hoe marary mafany amin'ny hôpitaly le olona na ao anatina deuil le olona ao anatina fahafatesana na ao anatina problema mafy je ne suis pas le messie je suis pas un super héros hoe tonga avy any miaraka am'le caprouse ohatran'ny superman dia handeha hamonjy sy hanafaka an'le olona izay ao anatin'ny problema fa zay mantsy le elifazy eto hoe tonga aho hamonjy anao rijoba noho zany dia tsy t'écrase ekeo zay zavatra lazaiko eto fa avy amin'Andriamanitra zany izay le zavatra mitranga eto amin'ny voalohany eto zareo nareo nge ny andininy fahafito amby roapolo na de mbola tsy vakitsika mangataka anareo andininy fahafito amby roapolo manao hoe izany ary noho izy fa efa nandinika azy zahay hevero ary zany ka fantaro tsara ovakiko amin'ny teny frantsay le izy satria mazava kokoa ny fomba makiny lazany ny bible second étude biblique no ataotsika donc zany manaraka direct atsika joba toko fahadimy vetivety mety tsy mazava tsara misy amin'ny teny malagasy izy de hoe averiko le andiny fahafito amby roapolo hoe izany ary noho izy zany hoe zay noho izy rojoba ary efa nandinika ny kahanao zahay izy telo lahy zany efa nivory zay telo lahy efa nifampidinika zay telo lahy zao ny problema anao rahalahy ndray zany no miseho mahafantatra ny problema ny joba noho ijoba tompony zay zany defa déjà za c'est vraiment ho anahy zany arrogance fa izy ianao no manao fiavin'ny tafara mise permettre ho mahafantatra ny problema ny joba mihoatra noho ijoba na de namany joba ary ianao tsy manome droit anao mihitsy hiteny hoe mangina ianao joba fa ity version ity noho izy zany manome diagnostic eno tsara ny fomba filazany azy amin'ny baiboly teny frantsay mazava be voilà nous avons examiné la chose à fond c'est ainsi à toi d'entendre et de le reconnaître raha dika ko raha bako teny efa avy ny fampidiniky zahay ohatrany anao komity zany izy telo lahy ary no dininay amy sakany sy ny lavany sy ny alaliny sy ny ahaviny ny momba anao ka izao noho izy ka de mienoa ianao
arekeo zay lazainay zany le izay no andiny fafito am'roapolo zany hoe tena mieritreritra hoe ry zareo ny tompony lakle amin'ny probleman'ny olona io attitude io a mitodika manokana amin'ny mpanompon'andriamanitra rehetra ho anareo zay ataotsika hoe manana ndraikitra eo anivon'ny fiangonana na tsy fiangonana raha fa mpanompon'andriamanitra manao ny atao hoe visite famanginany amin'ny hôpitaly famanginany olona ny atokantrano amina problema na koa mandeha mampahery olona esory ao anatin'ny sainao hoe any aminao ny vahaolana amin'ny probleman'le olona zay ovanginao ny rôle tsika ny adiditsika mandeha mamangy tokantrano dia soutien psychologique soutien spirituel ary indrindra ny atsapan'le olona fa tsy irery izy ao anatin'le ady. Mais merci Anthony am'le izy. Voilà, nous avons examiné la chose à fond, c'est ainsi. Tena tsy anjaratsika zany aza maka ny toeran'Andriamanitra zay le zay hoe aza manao avocat de Dieu satria raha manaraka ny toyany bokyny Jobaray manontolo nareo de à côté de la plaque tanteraka izy telona diso tanteraka ny analysiny zao a tena nanana intention tsara izy telona hoe anampy any Jobo satria namany reo ary napalelo azy Jobo tsy ampy zany ny fananana motivation tsara tsy ampy ny fananana fanampo andeha hampahery sy andeha amonjy ny havatsika ao amin'ny finoana fa parfois ny manière na ny fomba na ny teny zay lazaitsika manimba indray sy mandrava indray ara ilay motivation tsara donc tena mila fitandremana surtout amin'ny zavatra tahaka izany ka eto zany de zao hoe tsara ho fatatsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misimpose zany amin'ny olona zay azadino zay tadidio le teny amin'ny apokalypsy 20 hoe indro aho mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mian'ny feoko da hiditra ao aminy aritra io sary io hoe Jesosy mandondona eo ambaravarana dia any aminy vahaolana izy ny mpamonjy nefa izy tsy misimpose misy oabolana na expression populaire zay hoe l'homme propose Dieu dispose za tsy d'accord amin'iny amin'ny ty lafiny ty ni contraire en zère Dieu propose et c'est l'homme qui décide tare isika no hanambakevitra na de tompon'ny famonjena ary Andriamanitra na de tompon'ny voninahitra ary Andriamanitra tsy ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mandeha midina tonga de misimpose ny miécraser atsika fa apetrany eo alohanao foana ny option sy ny safidy dikan'izay zany a isika mpanompon'Andriamanitra dia aoka tsy anana zay aspect miimposer zavatra zay surtout ny problème ao atsika ny Madagasikara tsika gasy plutôt de tady anao abus de notoriété za tsy manao hoe abus d'autorité haino tsara abus de notoriété ina le notoriété hoe za ray aman-dreny pastor za dia bishop za dia mpisorona za dia président fiangonana za dia tsy haiko zay titre ananao de mieritreritra anao fa no zay titre anananao zay dia zay zavatra lazainao tsy maintsy arahana tsia tsy afaka manao an'izay imposition zay ianao satria na izy Andriamanitra aza zay tompony voninahitra ary tompo misy iratsika mafinaritra zay firany FFPM hoe na de tompo lehibe dia mandona mora re e mandona baravarana zany ny devoly no tsy mihera ny devoly tonga de miditra ankeriny devoly tonga de manao forcine fa na izy Andriamanitra aza dia mametraka foana ary zay le vavaka nampianarin'ny tompo hoe atao ane ny sitraponao ety antany taky ny andanitra que ton règne vienne zany hoe nan'Andriamanitra zany ny fanjakany dia tsy misimpose ary izay le Andriamanitsika ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra manova ny tantara io foana masy ny tenen'ny olo hoe raha misy Andriamanitra maninona no tsy foanan'Andriamanitra ny ratsy ohatra raha misy Andriamanitra maninona Andriamanitra tsy tonga de miintervenir zay indrindra ny Andriamanitra ny Baiboly tsy Andriamanitra ny interventionniste tsy Andriamanitra manova tantara fa Andriamanitra miditra ao amin'ny tantaran'ny olona
ary zay na tonga azy ho tonga nofa ao am Jesosy ninony ny Andriamanitra de Andriamanitra miara-monina amin'ny olona ka miara-mizaka hoe ohatrany ahoana zany fahorian'ny olombelona zany fa tsy hoe olona se permettre avy any am'izay déconnecté de la réalité avy any izy quelque part de tonga de hoe za mpamonjy de tonga de hoe tiany vaholanao anareo aza misy idiranareo zany avadiko ny resaka misy vazivazy tsy vazivazy fa zavatra nisy tamin'ny interview na mpanao gazety anankiray zay tamina solombavambahoaka tany Frantsa de ozy izy hoe fantatro tsara ozy izy ny fahorian'ny ny vahoaka frantsay fantatro izy satria anaty crise am'izao fotoana zao za ozy izy député solombavambahoaka donc je connais la souffrance du peuple. Ah bon ozy izy les journalistes dina ozy izy ny plan anao de namety ozy zao tena mipopoka dolo le plan zany hoe mahay zany izy ary tena mipetrapetraka mandresy lahatra zany izy le mpanao gazety ty ozy dernière question apetrako aminao ohatrino ozy ny vidin'ny bagety anankiray am'izao taitra be le député fa inona ny ilaina an'izany fanontaniana zany tsika hoe inona ny planao zay tokony antaninao inona ny drafitra matipaika inona ny stratégie matipaika entinao hanavotana ny anampina ny citoyen français am'izao crise zao inona ny idirany zany amin'ny vidina mofo tipaina de me le mpanao gazety hoe monsieur le député ozy avant que vous veniez donner des solutions connaissez d'abord ce qui fait souffrir le peuple. Hein? L'exposé tsara tarebe nandritra ny adiny roa teo alohan'le mpanao gazety tena mipopoka ny teoria ary tena mety tsara fantanina anankiray zay tsinitsiny nanampidaboka azy ohatrinona ny vidin'ny mofo tipaina anankiray mety ozy nareo fantanina adaladala zany ataonao ahoana ny hitondra famonjena sy anampy ny olona nefa tsy fantatrao ny manjo azy tsy ainanao ny mangidiny ny rano sotrony tsy sotroinao ny rivotra ienany tsy foanao ny aretiny tsy mbola ny ainanao zany hoe tsy tahaka zay koa le fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra alohan'izy mamonjy de izy mihitsy aloha no midina manao immersion miaina miaraka am'le olona il partage son pain son quotidien ny fahoriana nitondra ny aretintsika tokoa izy zay mola zay Isaia toko fatelo amby roapolo telo amby dimapolo nitondra zay izy vo afaka mamonjy ka reto Elifaza reto se permettre avy any satria zalahy tsy mana problème zalahy ne en bonne santé zalahy ne salamy zalahy ne bolanginy c'est facile de donner des leçons de morale rehefa ianao mbola milamina oui c'est facile fa raha ohatra ianao ka niaina fotsiny même pas le 10e niainany joba za mino fa hafa ny teny olazain'izy telo laka eto zany a lay arrogance lay avinavim-panahy ny Elifaza tonga de miteny hoe nandinika mombanao zay de fantatray ny mombanao ola fantatrao ny manjoanjoba fantanina petraka niainanao ve ny manjoanjoba tsia fa savon-danitra fotsiny et c'est pas fini zereo tsara nytoy an texte ato amin'ny toko fadimy eto de zao hoe andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fafito ny ton na ny ahoana lazana zany teny gasy ny fomba fitenin'ny Elifaza dia menaçant ozy izy ny teny frantsay zany hoe ohatrany misy karazana menace ankolaka ny fomba ilazany azy dia lazainy hoe tahaka ny olona tsy mana-tsaina ozy izy ny olona zay tsy mihaino ny teninay eno tsara kany andiny fahatelo hoe pardon izaho nahita olona dala mamaka nefa vetivety indray de tsy maintsy nanozona ny fonenany aho lavitra ny famonjenany zanany ka torotoro ambavahady nefa tsy manakamonjy ny vokatry ny taniny dia laninoana aeny alainy na dia voafefitsilo aza ary ny fandrika mitanatana vava hahazo ny fananany mandatsany hoe izany Elifaza zany manao sous-entendu hoe modimody ahodiny le phrase fa ny fahoriny joba mihitsy ho décriveny io hoe maty daholo ny zanany satria mafilo ianao zay ny tiany Elifaza tenenina ny vokatry ny taniny ozy izy dia lao satria nangalariny olona daholo ny harenany joba
tena mbazonareo an-tsaina ve zany ve natao hoe olona mampahery ary misy olona manao zany hoe andeha hampahery any ranona tsika ho any amin'ny amangendrakoto amangendrabe fa mampalahelo be izy de hampahery olo nefa ny tonga any handatsy no tongavany any mialatsiny ava vakiko amin'ny teny frantsay izy de zao ny filazany azy eto ahitanareo an'le mafy loatra le teny car la contrariété tue l'imbécile. Oh, punaise. Zany il traite Job d'imbécile. Car la contrariété tue l'imbécile. Et la passion jalouse fait mourir le naïf. J'ai vu l'imbécile prendre racine et soudain j'ai voué son domaine à la malédiction. Que ses fils soient privés de tout secours. Qu'il soit écrasé à la porte de la ville. Mody miteny hoe misy olona fa izy tondrony amin'io Joba zany natao hoe namana tiako zany hoe zany ny mpanompon'Andriamanitra mampahery ny rahalahiny ao anatin'ny sarotra tsy mova fanaotsika koa zany hoe io problema anao io matoa ianao mandalo an'io misy tsy mety nataonao tao rahalahy mila mibebaka ianao fa mbola hitanao fa mbola pira noho io no anjoanao raha mbola miziriziry amin'io ianao asa raha azonareo an-tsaina an'izany ve zany karazana tena hoe le olona efa miletika le olona efa ao anatin'ny fahoriana mbola avo koa ianao avy any miaraka amina parole mandetika ny olona ao anatin'ny mafy. Pression morale. Pression morale. Soumission spirituelle. Nandiny fahenina. Tezako nandiny fahenina amilay Joba toko fadimy teo. Fa tsy mivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo. Elo tsara zany vavany Elifaza zany. Tsy mivoaka avy amin'ny vovoka ny alahelo ary tsy mitrebona avy amin'ny tany ny fahoriana. Elatsiny fa ataoko comparaison foana amin'ny dikateny frantsay. Le mal ne sort pas de la poussière et l'oppression ne germe pas de la terre. Or Joba tsy misy fahoriana milatsaka avy any an-danitra zany ozy izy ka hoe mipotra ho azy avy eny fa matoa misy ny fahoriana ao raha zay ny dikany manginy ianao Joba zany tena santena non j'ai rien à me reprocher fa maninona ny terenina isaka ohatra hoe manao enquête policière nareo mijery le film le hoe misy le olona le soupçonnena aiaina hoe namon'olona fa mbola tsy mbola voaprofo de leobe le policier tianao tsy tianao enquête ara-dalàna dia mampivery koa zany fitenainy atsimo any zany hoe daroany zalahy le olona voaroroy de terena anao aveu ekeo raha tian'ilay voaka velona eto amin'ity commissariat ty de ekeo fialana ny tamaina asiana ny courant totondry menasy ny vady aman-janaka de fara manao soni any le olona satria te matahotra ka ohatr'izay mihitsy pire que ny enquête policière hoe tena pression morale harcèlement moral no mahazo any Joba hoe tsy misy fahoriana mipotra ho azy comme ça zany Joba fa matoa misy zany dia responsable ianao. De io le lazako anareo hoe misy olona te avocat de Dieu lasa avocat du diable. Tena avocat du diable le izy Elifaza amizao ina moa ny asan'ny diable ina moa ny atao hoe devoly aloha raha misoratra masina andrasana accusateur zany dikany mpiapanga vakio tsara ny boky ny apokalypsy efa nazera lay mpiapanga ny rahalahintsika culpabiliser olona discours culpabilisant discours accusateur zany natao hoe diable inona ao anatin'izao discours ny Elifaza zao natao hoe manangana n'ilay lehilahy na manarina n'ilay Joba ao am'izay manjo azy fa tsy miaccuse azy ve izy eto ary ny tena loza dia ilay pratika atsika indraindray ao anatin'ny atao hoe accompagnement pastoral zay ataotsika amin'ny olona lasa manao harcèlement moral ny pasteur na ny mpiandro na ny décone na ny accompagnateur na ny aumônier na ny olona amin'ny fiangonana na ianao na za mandeha mamangy olona hoe mamangy olona lasa manao harcèlement moral
de mieritreritra ianao fa tena avy nytory filazantsara. Donc zany a ny zavatra tadiavin'ny Elifazy eto dia te hanery ankeriny fotsiny zao anjoba hoe ekeo fa ratsy ianao, ekeo fa nanao ny tsy mety ianao. Ary ny problématika ny Elifaza sy namany mbola ho avy fotoana andinitsika ireo namany Elifaza hafa. Tsy de le fahoriany joba loatra ny problème ny zalahy, fa ny teoriany zareo zany, teoria hoe matoa misesisesy loatra le fahoriany joba ary tena mahery vaika sy mahery setra sy ny alina hony reny fomba itenenan'Andriamanitra amin'ny joba hoe misy tsy mety ao. Moa ve tsika tsy manana zany réflexe zany koa rehefa le hoe misesisesy ny échec, rehefa misy zavatra mafy tena hoe neo tsy afaka de neo miditra, neo tsy afaka de neo miditra, de inona fitenitsika matetika fa inona ny ratsy nataoko ny lanitra no mahazo azy ao. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hoy zany vazaha. Satria tellement zany amitsika le succession na échec na ny violence na ny herisetra n'ilay fahoriana mahazo atsika dia manosika atsika tonga de miteny hoe fa inona ny ratsy nataoko. Iny koa ampiasain'ny olona zay milaza azy ho papahery tahaka ny Elifaza hoe olona maudity zalahy ty. Ary misy arany sasany mialatsiny iteny an'ity manararoatra mihitsy ny milaza azy fa hoe mpanompon'Andriamanitra hoe misy ozona mihitsy eo aminao ralahy, misy ozona tsy mbola afaka tany amin'ny ray aman-dreninao sy ny razambenao tany, mila tapahany ozona io. Et c'est pas fini. Ahoana fomba anapahana ny ozona io? Mila manao fanatitra ianao. Ohatrany hoe vidina zany Andriamanitra mba hanapaka an'le ozona. De natsika zany hoe tsy afaka mamonjy ve zany Andriamanitra raha tsy mi-culpabiliser aloha. Zay ny fanontaniana petrako. Mauvais, il faut passer par le chemin de la culpabilité pour restaurer une personne. Izay le sadisme, mais là tu sais fa filazako azy hoe sadisme évangélique ny filazako an'izany. Au lieu de hoe ianao manana empathie hoe marary ny tsy mahainao ory ianao mahita le fahorian'le olona, ianao indray no mbola manampy kosa. Ny eo efa tsy afaka, ny eo efa mangidy, mbola ampianao ihany. De ny vahaolana zay atolotry Elifaza, grave ty Elifaza ty. Raha tianao izy no tafavoaka am'izao zavatra mahazo anao zao, mibamboa aloha ianao. Zavady. Ny any tena zavatra ho anahy personnellement tena ny choqué anahy ato amin'ity teny Elifaza ty dia ilay avava mihitsy Elifaza sahy miteny eo amin'ny placen'Andriamanitra nefa tsy ao anatin'ny sain'Andriamanitra. Eno engeny fomba filazany azy ato hoe rehefa tsy mety eno ianao joba de ataovy zay ataonao fa lany andro ianao. Zao ny teneniny zareo zao amin'ny andiny voalohany. Crie donc, je te prie. Y a-t-il quelqu'un qui te répondra? Mikika e, midradradradra e, mitomanie nga ianao misy maheno e. Zany natao hoe namana zany. Midradradradra ianao, mitomanie ianao, miantsoantso ianao fa nga ianao misy maheno ao. De mbola mampiasa terme izy amin'ny NBS ny fampiasako. Le NBS zany tena mamoaka tsara le voambolana manondona mihitsy hoe imbécile. Indroa izy ny teny any joba hoe imbécile. Mba imaginenareo nge zany zavatra hoe joba amin'io feno fery manomboka atria tapindokatra ny apaladi boka.
maty daholo ny zanany, ringana daholo ny fananany, ny vadiny mandatsy azy hoe ozony ny Andriamanitra ao fa mbola hijanona am'izao eny vena de tamy avy any ry zalahy de niteny hoe imbécile ianao satria ianao a sarotra tenenina tsy miaiky ny fahotanao ary na hidradradratra eo ianao a de tsy hainao anao Andriamanitra raha tsy miaino anay ianao. Dia le fomba ilazany an'lay hoe misy olona jareo le fomba fiteny hoe misy olona ozy izy a izay sarotra tenenina ka hanika voaoziny izy ny zanany ny esorina aminy avokoa ary ny fahavokarany de very fa izy moa tonono ny elifazana zany misy olona izy moa nga misy olo kafe ironie ane zany sarkasme ane zany sarkasme mamela zany hoe zalany ray zany mi se permettre remuer le couteau dans la plaie zany hoe efa maharary any joba le izy mbola iny ihany nikitikitian'ny olona ary misy olona karazany olona ohatry zany amin'ny fiarahamonina ils prennent le plaisir de remuer le couteau dans la plaie fafinaretan'ny olona io raha tsy fanahany ny olona ane mba milaza izy mody tamina ny fitiavako anao ny tenanako an'izany za mba mangoraka anao ianao namako ianao tsika mba niaraka ny mivavaka ihany tsika ray tanàna ihany de tamy avy any izy de kitikitiany indray le ferinao elifaza tovy tanteraka amin'ny elifaza fantaniana petrako zany raha ohatra ka miainga avy amin'io toetra ny safady miainga avy amin'io toetra ny elifaza io a move lalana amina lalany menace sy ny herisetra sy ny ankeriny ve no efficace hitoriana ny filazantsara am'olo anankiray move ny fampitahorana ny olona anankiray no ahatonga azy bebaka oy zao tam'ilay article le navoakanay tamy maly iny mbola misy miteny any hoe raha tsy ampahafantarina azy ao ny fisiny elo de milalao ota izy zany hoe mila mpitahorina afo be zany ianao vo ino an Jesosy avadiko izy ohatrany hoe mitovy amin'ny hoe imagine hoe manambady ianao dia mialatsiny ataoko ohatra nampivady le izy hoe mba azahoanareo azy hoe inona no ijanonanao amin'ny vadinao ny fitiavanao azy ve sa izy sao lasa ny zalahy mialatsiny ataoko cru be le izy averiko indray ny fitiavanao azy ve no ijanonanao aminy sa tahotra sao de lasa ny zalahy de ohatra zay mihitsy hoe fitiavanao an Jesosy ve no mahatonga anao mivavaka sa ianao matahotra ho any amin'ny afobe de raha iteny amiko ianao hoe ka raha vo tsy fantany fisin'ny afobe de anaonao foana izy donc tsy tian Jesosy izy zany zay de le izy azonareo ve le raisonnement donc io olona io zany a tsy mino an Jesosy fa matahotra afobe c'est deux choses complètement différentes ary raha vadiko nay izy hoe fitiavana teo any an-danitra ty koa zany de miteneniko ho anareo zay mpitory filazantsara manao évangélisation marteau raha lanitra sy paradisa no torianareo amin'ny olona ampanantenanareo paradisa ny olona mba ino an Jesosy de mialatsiny fa fausse conversion zany ny fanjakan'Andriamanitra de tsy mandeha amin'ny alalan'ny promesse tsy mandeha amin'ny alalan'ny domoko tapany andoherany ny fanjakan'Andriamanitra de se reposer uniquement sur l'amour tiavan Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra amin'ny fananao rehetra fa tsy amin'ny alalan'ny tisinday hoe omeko ny lanitra ianao fa mba mino ahy ianao donc zany lanitra fitiavana teo any an-danitra no ivavahanao manompo sampy ianao dikan'izany satria azadiny fa ny lanitra dia zavaboary ary ny zavaboary de mbola ambany no Andriamanitra ce qui veut dire Andriamanitra zany ataonao tohatra fiakarana mba azahoanao lanitra
Ny any important amiko de ny eo anilan'Andriamanitra zay. Je m'en fous na ho any amy Jupiter zay mipetraka rehefa tonga ny andro farany, na andeha ho any amy planète Mars, na any Venus, na any ambany tany, na any Afghanistan, na any Russie, tsy haiko zay misy ny paradis. Ny any important eo misy an'Andriamanitra ny tiako. C'est pas l'endroit qui fait le paradis, c'est le Christ qui fait le paradis. Tsy ny toerana no mahaparadisa ny paradisa fa ilay Andriamanitra zay miaraka amiko no mahatonga le toerana ao paradisa. Misy an'ilay sazany io fa nataoko teto izy iny, tenin'ny rangahy anankiray zay hoe aiza ny toerana tena tianao indrindra ka tsaro tsy ho adinonao mandrakizay ozy izy ilay mpanao gazety tam'le rangahy be antitra. De ozy le rangahy hoe non, miaozo ny toerana rehetra tiako, fa miaozo tanke eo le olona tiako de le toerana rehetrarehetra inoubliable amiko satria noho ilay olona tiako mahatonga an'le toerana inoubliable. C'est vrai. Kenao na misy toerana mahafinaritra rany mety manahitra anao fosy ohatrany tsy ratsy kosa ejany fa tsy inoubliable. Fa mahatonga an'le toerana inoubliable de satria misy histoire ny ainanao niaraka tamin'ilay olo tianao eo am'le toerana, donc l'endroit devient paradisiaque. Pas à cause de l'endroit, tsy noho le toerana fa noho ilay Jesosy zay eo. Zay miteneny Jesosy ho avy kahaka anareo ndraiky any am'izay toerako no toeranareo. Noho zany ahitsio lay dogma tsika efa diso. Isika kristianina de tsy mivavaka mba ho vonjena. Isika kristianina tsy mivavaka mba ho any am paradisa. Fa zay tsy tovizantsika amin'ny fivavahana silamo, tsy tovizantsika amin'ny fivavahana hafa. Ny antsika ny paradisa dia ao amin'ny Kristy. Fa tsy anaty toerana. Rectifio kely zay. Mahina moa natonga anteny an'izay? Satria eto zany ny méthode ny Elifaza de méthode tsika zaho nanao an'izany koa, manao miakolpa zany tamin'ny fotoanandro taloha. Terena fotsiny zao le olona, ampitahorina, menacena, ampiororona, anaovana ironia, anaovana sarcasme mba am'izay mibebaka. Mba mibebahinao, mba mivavahanao, inaro ty, ny olona zao efa mivavaka daholo, aza manoatra ny gentlisy. Zany ny méthode tsika zany. Latsaina le olona. De miororo izy zany de aina anao ray vavaka fa manjary sao de ary ny fianakaviana eto sao de zany mouton noir atao fianakaviana ka atao moa fa de tsy maintsy mivavaka sao de tsy mahazo lova amin'ny dady eo. Zay ny tapany voalohany. Hiditra amin'ny tapany faharoa tsika ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Am'le joba teo ihany. Raisiny baibolinao amin'ny joba toko fahadimy ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Fa raha toa kosa de hitady an'Andriamanitra aho. Ny Elifaza miteny eo ary Andriamanitra ihany no tolorako ny teniko. Frère ihany zany de izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-magaga tsy hita isa. De izay mampilatsaka ny ranonorana ety ambony tany ary mampandeha ny rano eny amin'ny saha. Ka hapetrany eny amin'ny avo zay ambany ary asandrana ho any amin'ny fahafinaretana ny miory. De izay mahafoana ny hevitry ny fetsy ka tsy ahefany ny tanany na inona hahasoa ny tenany. Ny fahafetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy ary ny saina ataon'ny mpiolakolaka dia rava. Na dia amin'ny atoandro aza dia tafatsarapaka na amin'ny tafaratsaka ho amin'ny maizina ireny. Ka miraparapa amin'ny mitatao vovona tahaka ny amin'ny andro alina. Fa vonjeny kosa ny malahelo tsy ho voan'ny sabatry ny vavany. Eny vonjeny tsy ho azony tanany mahery izy. De nisy fanantenana ho an'ny reraka. Fa ny faharatsena kosa miombombava. Indro sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra. Zany hony, sambatra hoy ny olombelona izay anarin'Andriamanitra. Ohatrany marina le izy raha enona tsara. Ko azo atao zavatra kely ny fahamaizany tsy toa. Ny tompono manafahy anao io ry joba. Fa sady mandratra izy no mamehy. Manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Amin'ny fahoriana enina dia hamonjy anao izy eny amin'ny fito aza de tsisy loza hiatra aminao. Raha avy ny mosary de hiaro anao amin'ny fahafatesany izy.
joba amin'io fa ao anaty mosary raha avy ny mosary de iaro anao amin'ny fahafatesany izy raha avy ny ady de iaro anao amin'ny voany sabatra izy amin'io voavy maty zanaka fa nyvonoany olona ny zanany imagineo am'zany le fampaherezana omele rangaty ampiereny tsy ho voan'ny kapobava ianao ary tsy atao ohatra raha avy ny fandringanana ny fandringanana sy ny mosary de omezanao izy amin'io anatin'ny fandringanana sy ny mosary ary tsy atahoranao ny bibidia fa vita fanekena amin'ny vato any tsa aza ianao ary ny bibidia hiavana aminao ary ho hitanao fa ny fiadarana no lainao raha mizaha ny kijanao ianao de ho hitanao fa tsy misy veriny ao ary ho hitanao fa maro ny zanakao tsy haiko hoe tsy mahita ve Elifaza ty maro ny zanakao izy amin'io tsy mananjanaka fa maty aby ary niterakao tahaka ny ahitra amin'ny tany haharitra ianao ambarapiditra ao am-pasana raha mbola henjana de tahaka ny amboarambary akarina amin'ny fotoana zany ary no izy ryjoba fa efa nandinika azy zahay izy telo io evero ary zany ka fantary tsara avesatra zany discours zany asanareo manahoana hoe mpianonana zany hoe makany toerany joba nareo hoe mandatsy avy reto bandy reto mbola ampiny kosy ndray asiny pression hoe joba normalement tokony ho reto ny fiainanao zay zany tena atao ohatrany hoe le zavatra raha inonareo zavatra nlazainao tany saina io c'est tout le contraire ny fiainany joba tehiteny izy zany hoe fa maninona ny fiainanao joba tsy zao tokony ho zao raha milaza ianao fa olon'Andriamanitra raha milaza ianao fa olona tsara maninona ianao tsy mitovy aminay zareo zany le olona tsara zareo zao zahay fa ny zanakay be deaibe zahay zao miakatra tsara ny vokatra zahay zao ambinin'Andriamanitra satria zay olona marina ao ambadiky zany teny zany de hoe exclu zany joba manomboka zao tsy isan'ny club tsony hoe aloha ianao tsy miaraka aminay tsony satria ianao tu es quelqu'un de mauvais zay le dikan'le teny eto dia terena fotsiny faharoa manaraka an'izay ny sary amidy ve zay lazantsika azy na entina handresena lahatra ny joba de hoe le Andriamanitra ozy izy de Andriamanitra mahery tsy afaka ny permettre mihitsy hamelanao am'izao etanao zao raha Dieu tout puissant Andriamanitra tsy possible ny olony hijaly zay le raisonnement ny Elifaza conclusion manao raccourci akaikely zany efa matoa ianao zany jaly de tsy olon'Andriamanitra zay ny raisonnement raha tsorona le resaka lavabe teo zareo zay za sasany tain'Andriamanitra izy ny tarana sisy fa pourquoi ohatrany tehiteny izy ianao joba blaza fa tsy meloka azavao aminay ary hoe pourquoi ianao ary mijaly discours ohatrany fafandretsika koa zany Andriamanitra ny eo izy no migouverner an'izao tontolo zao Andriamanitra no mifehy an'izao tontolo zao hoe de tsy vitan'Andriamanitra ve niaro anao raha olona marina ianao dikan'izay forcément sous-entendu efa tsy izy tsony ianao misy discours be da be ohatrany am'izao fotoana zao mahare an'izany tsika atao Facebook ato hoe raha tena mpanompon'Andriamanitra ianao raha tena zanak'Andriamanitra ianao de tsy maintsy succès foana tsy ekeny zareo mihitsy ny voambolana hoe misy échec ao amin'ny zanak'Andriamanitra zany vocabulaire échec zany n'existe pas hony ao anatin'ny vocabulaire ny olon'Andriamanitra de eto zany inona zany passage coup de force ampiasain'ny Elifaza noho zany raha te hitovy aminay ianao dia meteza ibaboka en gros pardon joba zany de olom-baozana
raha olona marefo eritreretra hoe ny olona ao anatina ady sarotra ohatran'izany marefo tratran'izany a firifiry ny olona tratran'izany inona tokoa moa zay zany ary za tokoa ngamba mety sy olon'Andriamanitra zany za ngamba mety tsy tena ao tsara za ngamba mety tsy mbola zanak'Andriamanitra matoa zany mahazo aho so moa fa joba mafy dans le sens hoe joba hatramy farany tsy nanaiky misy hoe tsy d'accord am'izany teninareo telona zany a tsy hoe kory joba miavonavona hoe olona tsara tsy zay fa ijoba tadidinareo le teny joba hitanjaka ao zozy ny voaka ny kiboniny ary hitanjaka hiverina zany hoe ro zavatra nanakoretrarehetra reo neo jobe tsy misy mérite na iray aza fa faveur nomen'Andriamanitra daholo e donc diso dès le départ ny théorinareo telona hoe natoa zaho nanakarena tamin'ny voalohany dia satria zaho olona tsara ary raha matoa aho mahantra am'izao fotoa zao dia satria zaho olona ratsy fa nitanjaka no nivoako tenina loaka ny vavanjobo zany no nivoako ny kiboneny ary hitanjaka no iverenako any de safady misy fehezanteny eto izay mialatsiny fa tsy maintsy hojereko amin'ny teny frantsay le izy fa tsy de hitako tsara izy am'le dikateny malagasy hoe zao ny fomba ilazany azy eto safady hoe Andriamanitra ozy izy de manangana ny manetry tena ary mampahery ireo ampahorina Dieu élève les humbles et console les affligés ny fanontaniana mipetraka amin'ny fanontaniana io de zao hoe moveha raha eo ampianonana zany tenin'ny lifaza zany a ohatrany teny pahendreny zany tenin'olokendry fa amin'ny fiainana andavanandro te antany anareo ary soyons honnêtes est-ce que c'est toujours le cas ve hoe ny olona ratsy fanahy dia voasazy foana eo amin'ny fiainana ary ny olona tsara fanahy dia dia toujours mandeha milamina ny fiainana c'est le contraire mahitatsika araka ny teny salamy fahatelo amby fitopolo be ny olona ratsy fanahy fa toa tsy misy mahazo azy ny tiany alifaza tenenina zany de hoe non joba ekena mety misy fotoana mety mandalo fotoana tsy de milamina anao fa raha mitokony ho izy de Andriamanitra mikarakara ny olona manetry tena zany hoe ny tiany tenenina zany joba dia isan'ny olona miavonavona de zay mahatonga azy ohatran'io fa ny azy zany te ametraka anareo ary arotiko ty teny alifaza satria raisonnement ny olona koa io hoe ny manao ny marina de tsy maintsy tafavoaka foana vérité populaire io suran'izany ve nareo na hoe ataoko hoe ny olona tsara tsy maintsy tafavoaka foana le hoe tsy maintsy tsia vakeo ny Hébreu toko faraiky amby folo andeo vakitsika misy karazany rozy izy ny olon'Andriamanitra misy ny olona ny réussira amin'ny zavatra zay ataony ary misy olona tsy ny réussira nefa samy mpanompon'Andriamanitra iza ny saha ilaza fa ireo olona dans l'échec de tsy mpanompon'Andriamanitra iza tsy zany tena zany fa ny bokyny Hébreu sautiko Hébreu toko faraiky amby folo zao ny vola zao ohatra atsaotisaotiko izy finoana no nanekeny Abrahama rehefa natsona hiainga akany amin'ny tany izy ho azo nolova ka de niainga izy na de tsy fatany ananany finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha ny zatoetra izy eny zanalahy toka no nateriny ilay efa nandray tsara ny teny fikasana ary lazany hoe avy amin'ny Isaka no iatsona ny taranaka rehetra finoana no nitsofany Jakoba rano no zanaky Josefa finoana no nanakombonany Daniela ny vavany liona finoana no nandreseny Samsona ny Filistina finoana ozy izy no nahatonga an'ireny olona reny nahazo succès fandresena tamin'ny ady izay ny ankolafiny ray fa ny ankolafiny faharoa koa
izay lazay ny Hébreu toko faraika amby folo eto. Andiny faharoa amby telopolo. Ary inona koa no ho lazaiko fa ho lany ny andro raha nilazany Gideona sy Baraka, ty mbola le succès ty. Fa aty amin'ny voilà, manomboka ny andininy fahadimy amby telopolo toko faraiky amby folo Hébreu. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velandray, ary ny sasany nampijaliana ho faty, ary tsy nety nanao zay hahafana. Ny sasany nampijaliana ho faty noho ny finoana, ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina, notoraham-bato, notsofana, nalay-panahy, novonona tamin'ny sabatra, dia nirenireny ny tafy hoditr'ondry sy hoditr'osy, efa lao ory fadiranovana, nefa izao tontolo zao tsy mendrika ny toerany akory. Dia nirenireny tany anefitra sy tany atendrombohitra sy tany anjoy, tao andavaka, tany andavatany izy. Ireo rehetra ireo eno tsara, ireo rehetra ireo na de efa nahazo laza tsara noho ny finoana, de tsy mba nandray ny teny fikasana. Hébreu toko faraiky amby folo andininy faha sivy amby telopolo. Donc misy karazany roa, misy ny mpanompon'Andriamanitra izay mety foana, tsy hoe mety foana, sendrany atao hoe mety ny fiainany, fa ça ne veut pas dire fa ianao ny olona tsara ary ianao ny olona mendrika. Ary misy mpanompon'Andriamanitra tena mifahafanikiony, mitrongo vahoomana, ary mandaly ady mafy tahaka ny reto lazainy reto, nefa malaza amin'ny finoana. Donc aza manao théorie à deux balles hoe zay mpanompon'Andriamanitra mitrongo vahoomana, zay mpanompon'Andriamanitra mandalo fotoana sarotra, zay mpanompon'Andriamanitra mijaly dia tsy tena izy, ary zay mpanompon'Andriamanitra succès dony amin'ny zavatra ataony, ireo ny tena izy. Attention, fa eto porofo mitoaka amin'ny tendany ty tantarany Joba ty hoe tout peut arriver dans la vie d'un croyant. Joba zao du jour au lendemain bascule, hoe nety ny fiainany Joba, zanany reo fananany nanakarena ao anatiny rem-pimaso Joba, il a tout perdu. Fa zao voalazany soratra masina, nefa dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy. Paoly apôstôly koa miteny any amin'ny epistily manao hoe mahay nona aho ary mahay voky. Tiako tenenina zany ao anatin'izay le hoe avocat du diable et avocat de Dieu zay hoe tandremo ny mandrefy ny finoan'ny olona sy ny fahamarinan'ny olona sy ny fahatsaran'ny olona na ny faharatsian'ny olona à partir ny succès-any na ny échec-ny. Tsy ny échec-ny olona, échec tiako teneneto zany tsy tiako le mot échec ohatrany hoe tsy naondry, fa ny problème zay anana ny fiainany zay mety hoe tsy mitovy aminao. Misaoran'Andriamanitra raha ohatra ka mamiratra ny masoandronao, fa aza mievy tena ho zavatra kosa raha sendra mba miratra ny masoandrom-piainanao. Aza mieritreritra anao hoe ho ambony noho ny hafa, ho tsara noho ny hafa, ho hendry noho ny hafa. Fa misy mpanompon'Andriamanitra tompoko tahaka ny Jaona mpanao batisa, tately sy valala no nohaniny, fa fier. Tonga mandeha manatona azy daholo aza, na ny mpisorona, ny miaramila romanina, na ny mpanoradalàna, na ny vahoaka hoe handeha hiaino. Lehilahy SDF tsy manana ady ametrahany lohany, ny sakafo tsy zarizary, ny fitafy ny hoditr'ondry. Mais comment se fait-il reo olona reo nirotra ny anefitra hiaino anazy? Qu'est-ce qu'il a? Jesosy any teny iza inona anao le anareo any anefitra? Iza inona? Mantsy Joba Jaona mpanao batisa. Olona mafiady ane zany Jaona mpanao batisa zany. Mais le peuple admirait Jean-Baptiste. Les puissants de ce monde. Ny capitaine, ny miaramila romanina, ny mpisorona, ny Hérodianina, rotra nakany any amin'ny désert daholo hiaino an'ity lehilahy olon-kendrin'Andriamanitra ity. Tiako tenenina dia zao hoe tsy ny statut social anao mihitsy no maha olona tsara anao na olona maharatsy anao. Tsy ny statut social mihitsy no andrefesanao ny finoan'ny olona anankiray. Tandremo.
fa izay no navoany Elifazy eto ka aviavy be ny lehilahy. Amarana koa an'ity étude biblique ty sy ty catéchisme d'adulte ty plutôt de zao hoe miorina amin'inona ny argumentation tsika rehefa tonga mampahery olo anankiray tsika ny amin'ny hoe ny fahalalantsika momba an'Andriamanitra amin'ny fahorian'ny olona. Matetika ny argumentation tsika rehefa tonga amin'ny olona dia eo amin'ny expérience atsika, ny expérience de vie anao, ny zavatra lalovanao tamin'ny fiainanao no hanorenanao ny argumentanao ka hoentinao hitenenana ny olona. Azoko tsara le démarche kanefa tsy azo atao base ny argument mihitsy ny expérience personnelle. Izay ny aminao. Zero tsara le Hébreux 12 tao. Misy ny olona tafavoaka, misy ny olona tsy tafavoaka, misy ny olona marary, misy ny olona salama, misy ny olona voky, misy ny olona nona, mais ça ne veut pas dire que reo olona reo tsy olon'Andriamanitra. Donc ny expérience personnelle, la subjectivité spirituelle tsy azo atao base na argument mihitsy hoentina mananatra na mampahery ny olona anankiray. Fa manjary mampivoana ny zavatra zay ataotsika zany ka izay no no fampianarana hotsika amin'ny tian'io ty hoe aza manao raccourci tahaka ny Elifaza manao hoe marin'Andriamanitra ka mamarina azy dia tsy possible mihitsy izy hanaiky ny fisian'ny fahoriana tsy tandrify entre guillemets ho an'ny olona anankiray. Tadidio fa ny fahoriana de tsy misy resaka hoe tandrify na sahaza zany. Fa rehefa eo no eo aza mitady pourquoi marina loatra niran'ny Georges Andriamanantena na irado hoe aza vela halala ny antony. Problème atsika raha vo isika manomboka manontany hoe pourquoi de tsy maintsy tafalatsaka amin'ity fahadalany Elifazy ty tsika satria isika ny te hanome réponse na zavatra tsy misy réponse. Il y a des choses qui nous tombent dessus, misy zavatra zay mitotona aminao zay tsy azo azavaina dia ny anjarako za tsy miteny hoe ekeo na hoe avy amin'Andriamanitra za koa za tsy d'accord mihitsy am'reny formule toute faite reny hoe avy amin'Andriamanitra zao fa ekeo ahoana afandray moa raha hoe zavatra logika fa imaginenao hoe olona sanatria zany hoe miteraka le olona de le zanany vaut même pas un mois de voan'ny cancer de iteny ve anao avy amin'Andriamanitra zany? Non kosa lasa manome imazin'Andriamanitra sadika, Andriamanitra manome tsy fohifohy. Zay mahatonga ny olona fa maninona nomen'Andriamanitra anay izy de avy eo ny esoriny aminay satria mahatonga zany discours zany de noho ilay croyance populaire zay lazain'ny olona azy de lasa iny no handrafetany sy décriviavany an'Andriamanitra. Donc ny anjaratsika ary io sarotra io dia ny mangina ohatran'le tamin'ny izy titeny lahy voalohany soyez auprès des malheureux, makanisa eo akaikiny eo anoloany ohatran nataon'i Jesosy nangina teo anoloan'le vehivavy zay nampangaina. Fa rehefa anao manomboka mangina de hitanao ilay olona eo alohanao ary fantatrao ny fahoriana. Fa raha ianao no manomboka be resaka de tsy fantatrao ny mahazo azy. Le fanginana eto tsy manakolazaina ianao fa raiso ekeo raiso zay zavatra lazainanao mety mideliry izy mety mafy aminy zany fa enao tokony hanana capacité capable handre an'ilay fitaraina. Ary zay ny rôle atsika ao anatrehan'Andriamanitra. Isika tsy natao hamaha olana, tena lazaiko zany. On n'est pas des superman. Mety mafy be ty teniko ty. Inona fotsy zany mampanompon'Andriamanitra anao? Ny mampanompon'Andriamanitra de zao miara ory am'izay ory, miara mifaly am'izay mifaly. Important amin'ny olona hoe teo akaiko lay rahalahako na le anabaviko ary niaraka namakivaky ny sarotra izahay pendant les périodes de trouble. Fa laisse Dieu faire son boulot. Zay ihany.
aza maka ny toeran'andriamanitra afamadikitsika masy le izy hoe nitoerantsika na lasan'andriamanitra ary nitoeran'andriamanitra lasalasatsika zay zany lay ny afatra fa de misaotra atsika maharitra hatramin'ny farany a na amin'ity fampianarana ity manasa atsika iaraka ivavaka izany. Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ity katesisme d'adulte ity fantatrao fa tena ao anatin'ny zavatra iainan'ny olona maro izany. Ianao raha tonga teto am'izao tontolo zao na de Andriamanitra sy tompo lehibe de tsy tonga ny tratrevatreva na koa aviavy be miseho hoe manana ny zavatra rehetra fa nahagaga aza dia tsy nanana anazy nametrahana ny lohanao koa ianao, tsy nanana de trano ray aza fa dia ny renireny sy niaraka tamin'ny olona teny ny fampizara ny manta sy ny masaka amin'ny olona. Ampianaranay koa zany na dia eo aza ny finiavana sy te hamaolana dia ny hahaizanay miaino aloha sy ny miaradia sy mifampizara zay mavesatra am'ireo olonao zay maro tokoa mandalo an'izany sarotra izany. Anaranao Jesosy, amen. Sotra atsika rehetra mirary soa atsika dia io moa tsisy tena hoe amin'ny heriny fa arakaraky ny fandaharam-potoana ihany. Rehefa tsisy zavatra mifanindry amin'ny asam-piangonana dia misy ny fandaharantsika eto mirary soa amin'ny manaraka indray. Tena matompo. Huh?